mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamiarabantsika rehefako malalatra trity telopolo ny volana jona ity ny voalahatra ao mofinainantsika anio dia ny salamo fa efatra amby roapolo amby zato. Salamo fa efatra amby roapolo amby zato vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tsy Jehova no momba antsika, eny aoka ataon'ny Israely hoe raha tsy Jehova no momba antsika, raha nitsangana amely antsika ny olona dia mitelina antsika velona izy. Raha nirehitra tamintsika ny fahatezerany dia nandifotra antsika ny rano ary nanafitra ny fanahintsika ny rika. Eny nanafitra ny fanahintsika ny rano ny safoka. Isaorana ny Jehova izay tsy nanolotra antsika ho rembiny nifiny, ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka mivandriky ny mpiasa. Tapaka ny fandrika ka afaka isika, ny famonjenantsika dia amin'ny anaran'i Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny salamo fa efatra amby roapolo amby zato moa ry havako dia ao anatin'ilay atao hoe salamo fiankarana. Ny salamo fiankarana dia manomboka eo amin'ny salamo fa roapolo amby zato, lava dia lava izy io, ary mifarana hatraty amin'ny salamo fa dimy amby telopolo na ny fa efatra amby telopolo amby zato. Dia ny antsoina hoe salamo fiankarana dia mazava arak'izany salamo fiankarana any Jerosalema. Rehefa hiakatra ho any a Jerosalema ny Jiosy, satria ny Jiosy any dia misy mipetraka lavitra ny Jerosalema, misy avy any Galily, misy avy any amin'ny faritra avy any amin'ny Tiro sy Sidôna, misy aza dia any amin'ny toerana maro samihafa mihitsy no mandeha miakatra ny Jerosalema. Misy ara ivelan'ny Palestina. Dia ny olona Jiosy moa isan-taona ny miakatra mankany Jerosalema raha kely amin'ny fotoanan'ny Paska dia mifampitaona izy. Izany hoe mitambatambatra izy dia ohatra antsika le mandeha rehefa mba mandeha manao tafika masina ireny dia mihira ao anaty taxi brosy na mihira ao anaty fiarakodia dia tahak'izay koa Jiosy. Rehefa miakatra ny Jerosalema izy dia na dia mandeha tongotra izy dia mihira eny an-dalana. Dia ireo hira fanao eny an-dalana ireo zany zay hoe salamo fiankarana azy, hira fanao eny an-dalana andeha ho any Jerosalema. Satria tsy mandeha rery akory ny olona rehefa mankany Jerosalema noho ny lafiny, noho ny hoe fandriam-pahalemana dia mitambatambatra ny olona. Zay mahatonga le andininy hoe ohatra hoe faharoa amby roapolo amby zato faly aho raha hoy izy ireo tamiko hoe andeha antsika ao any an-tranon'i Jehova. Izany hoe vao manomboka mifampitaona ny olona dia efa manao hoe faly aho raha mifampitaona andeha ao any an-tranon'i Jehova. Rehefa matazana ny tendrombohitra Ziona izy dia manao hoe matazana manao hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra avy aiza ny famonjena sy ny sisa rehetra. Dia ity salamo ity zany dia anankiray amin'izay salamo fiomanam-panahy miaona amin'Andriamanitra. Zay ny salamo fiankarana, salamo fiomanam-panahy iaona amin'Andriamanitra. Mandrakariva mantsy rehefa mandeha makany amin'ny tempoly dia tsy hoe makany amin'ny tempoly noho ny fahazarana ny Jiosy, satria efa nampiomanina hatramin'ny bokin'ny Hosea manao hoe miomany ianao iona amin'Andriamanitra. Ka rehefa andeha ho any amin'ny tempoly ny Jiosy dia miomana iona amin'Andriamanitra, miomana amin'ny hoe inona ny zavatra hoentina, ny sorona, ny vola atao fanatitra na ampivitanana sorona, ny akanjo, ny fitaovana sy ny tahak'izany dia tena fiomanana mandritry ny andro maromaro mihitsy, zany hoe andeha ho any amin'ny tempoly any Jerosalema. Fa anankiray amin'izay tsy latsaky danja noho izany ny fiomanana ara-panahy. Ka ity salamo fa efatra amby roapolo amby zato izay eto am-pelatanantsika ity dia votoatiny zany hira zany izy ity. Hira natao izay noforon'i Davida ka nanjary hira fiomanam-panahy iaona amin'Andriamanitra. Dia zavatra roa raha kely indrindra no asehony ity andininy valo amin'ny salamo fa efatra amby roapolo amby zato ity. Voalohany indrindra dia ny Andriamanitra dia miandaniny amin'ny mpanompony.
Vombolana hoe momba antsika dia miandany amintsika. Andriamanitra dia miandany amin'ny mpanompony. Tsy misy tokony akanesan'ny olona any amin'ny tempoly anome voninahitra an'Andriamanitra raha ohatra ka misalasala izy ny amin'ny fomban'Andriamanitra azy. Ny Andriamanitra ny testamenta taloha mantsy zay avohitra ny Davida tsara dia Andriamanitra zay mpiady mahery, Andriamanitra zay mpiaro jeneraly mpitaritafika mihitsy ary moa dikany teny hoe avy Tsabaoth, lay Andriamanitra mpitaritafika, Andriamanitra miandany mandrakariva amin'ny vahoakany. Zany hoe rehefa misy ady ifanaovana zanak'Israely amin'ny fahavalony dia miandany mandrakariva amin'ny vahoakany Andriamanitra. Izay tononkira maneho an'Andriamanitra miandany amin'ny vahoakany zay no tononkirany ty Salamo 4:20. Ary izay no tiany Salamo tahakatsika amin'ny fiainantsika isan'andro. Salama de resy lahatra fa ny fiainan'ny olombelona dia ady mandrakariva. Zany hoe misy olana mandrakariva, misy zavatra trehina mandrakariva. Ary aty amin'ny testamenta vaovao de fatatsika Paoly ny teny manao hoe itsika nge tsy miady amin'ny nofo aman-draha fa miady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary raha miady eny amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra itsika de izao ny toko atsika de izao momba antsika Andriamanitra. Lay anahana niantsoana an' Jesoa hoe Imanoela de ny hoe amintsika Andriamanitra, na ao amintsika Andriamanitra, na ato amin'ny tokotanitsika Andriamanitra. Momba antsika Andriamanitra de ny dikan'izany hoe ao anatin'ny toerana misy antsika, ao anatin'ny faritra misy antsika Andriamanitra. Noho zany dia raha mitenitsika hoe momba antsika Andriamanitra dia tena amin'ny lafiny ao amin'ny testamenta taloha de tena hoe amin'ny lafiny radiografia mihitsy hoe fonenan'Andriamanitra mihitsy zany ny fireneny Israely. Ary toko atsika zany fa ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra dia tsy manana fonenana ao amintsika fa itsika no fonenan'Andriamanitra ao anatintsika Andriamanitra, ao am-pontsika Andriamanitra dia miandany amintsika zany Andriamanitra. Betsaka olana trehintsika am'izao taonjatro ianantsika izao, ny fiovaovan'ny toetrandro, ny fahasarotam-piainana, ny fiakaran'ny vidin-javatra, ny fiovan'ny toe-tsain'ny olona, ny fiovan'ny toe-tsain'ny olona zay hitatsika fa miamitombo ny herisetra amin'ny toerana maro samihafa. Mahita ny zavatra mitranga any Frantsa tsika vao tsela vao maly fako maly fa reny nge tsy kely eto Madagasikara dia iny fotsiny no hitatsika fa eto Madagasikara dia zavatra fiainana isan'andro zany herisetra atao amin'ny ankizy zany, zavatra fiainana isan'andro zany vonon'olona mitranga atsiaroa dia inona ny fitaovana hiatrehantsika miatrika an'ireny. Raha ny herintsika kristianina fotsiny, raha ny herintsika olombelona fotsiny de kifosika ary mety ho miravoravo tanana, mety ho matsiaro resy. Ary rehefa matsiaro resy de vao mainka mizaka lay fahasarotan-javatra de manjary tonga areti-panahy ary mety tonga areti-tsaina mihitsy. Ary mety ho tonga aretim-batana mihitsy ireny olana trehintsika tsy mivaha reny. Reny ady atrehintsika tsy mivaha reny de manjary tonga areti-panahy ho atsika. Manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, areti-panahy, manjary misalasala tsika, manjary hoe move anao Andriamanitra tena mamonjy ahy tokoa, move tena misy marina ianao. Mety miteraka areti-panahy, mety miteraka fahalavona, mety miteraka fangatsiahana, fa mety miteraka areti-tsaina koa. Be de be ny olona tratry ny dépression nerveuse rehefa tsy mavesatra loatra lay olana ka tsy hita ny amahana an'ilay olana, ary mety manjary ho aretim-batana, aretin'ny nofo, miteraka aretim-bavony, miteraka areti-po, aretin'ny lalan-drà, areti-tsaina, aretin'ny ati-do, stress isan-karazany, homamiadana, dia manjary rehefa tsy voavala olana, rehefa mahatsiaro hoe resy dia manjary tonga am'izany toe-javatra zany. Fa eto ny Salamo de manome toky antsika ry havako fa Andriamanitra dia ao anatin'ny tokotanitsika, ao anatin'ny fiainantsika Andriamanitra. Tsy manao tazan-davitra izy,
tsy mijery atsika fotsiny ao anatin'izay mety ho zavatra lalovantsika izy de hoy izy manao hoe ratsy Jehova momba atsika de zao nitsangana mily atsika foana ny olona resy izy sika afako malala toko atsika toy ny salamo fa 4:20 zay tononkira itony mampatsiaro atsika ny mety tononkira ny hira fa 300 ry Jesosy mba tatano na ny hira hoe vimbiny tsara izahay na izay manome toky atsika fa ny Andriamanitra tsika de Andriamanitra mampandresy atsika aza misalasala ry afako malala aza manany am'izay eto ho sedrainao matokiny tompo Andriamanitra tsy mampitondra zavatra tsy zaka zany ny zaka ihany naveran'Andriamanitra andalo eo anoloantsika ary aza misalasala amin'Andriamanitra dia miara tonga mandrakariva ny olana sy ny vahaolana raha misy orana petraka sedrainao tsy Andriamanitra akory ny loharan'ny olana fa raha misy orana veran'Andriamanitra sedrainao na mandalo eo anoloanao de zao matoky fa misy koa ny vahaolana mety mafy tsy eketsika indray le vahaolana mety tsy mety amintsika le vahaolana amin'ny lafiny anankiray fa rehefa midify kelikely io fotoana io de fantatrao hoe aikay teo foana le vahaolana aikay teo foana Andriamanitra ny zava-dehibe zany de zao ny fananantsika fahatokiana fa momba Andriamanitra fanjahatra faharoa afako malala zay aseho an'ity salamo fa 4:20 ity dia Andriamanitra momba fa ny zavatra faharoa de zao Andriamanitra zay momba atsika io dia tokony isaorantsika isaorana ane Jehova fa tsy mba nanolotra atsika tamin'ny fahavalontsika izy zany hoe betsaka ny olona mahatsiaro ny fomba an'Andriamanitra fa tsy ampy fisaorana an'Andriamanitra betsaka ny olona mahatsiaro fa ao amin'Andriamanitra ny misy ny fiainana ny fitahiana ao amin'Andriamanitra ny misy ny fampahirizana saingy zao tsy ampy fisaorana an'Andriamanitra tsy mahay misaotra manadino misaotra ny olana mandrakariva teo amin'ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny zanak'Israely da io toetra tsy ampy fankasitrahana nananany zanak'Israely io toetra tsy nahay nankasitraka an'Andriamanitra io ary ny olona tahaka ny zanak'Israely rehefa tsy nahay nankasitraka an'Andriamanitra de indraindray aza manome tsiny an'Andriamanitra indray izy tsaroantsika tsara ny Exodus 20 ny nanomezana zanak'Israely tsiny an'Andriamanitra ny fa maninona koa ray no nafahanao tany Egypta fa maninona ray no nafahanao tany tsy alona ihany ve tany zay ho fato mosary aty anevitra tsy nankasitraka mihitsy ny fanafahan'Andriamanitra betsaka ry havako ny mpanompon'Andriamanitra mahay mangataka amin'Andriamanitra tsy maninona fa zay Andriamanitra ny teny hoe mangatahdy eo mena mitadiava de ahita fa izao vitsya ny mahay misaotra betsaka ny mangataka ary betsaka ny mahazo valim-bavaka fa izao vitsy ny mahay misaotra Andriamanitra moa ry havako malala Andriamanitra mpanome tsy avy andatsatsika tsika olombelona manao hoe ianao tsy mahay misaotra fa Andriamanitra de maneho amin'ny fiainatsika fa fitiavana izy fa hasoavana izy fa zava-dehibe kosa nefa ny ny ananatsika toe-po mahay misaotra an'Andriamanitra tsy fahalalam-pomby zany zay amaha olombelona zany fa tena fankasitrahana lay zavatra natolotr'Andriamanitra ary Davida teny manao hoe tsy mba namela ny fanahy tsika tsy mba nanolotra antsika ho rembin'ny nifiny Andriamanitra ny famonjena antsika de amin'ny anaran'i Jehova de afako malala mahaiza ary misaotra mahaiza mankasitraka an'Andriamanitra fantatrao fa Andriamanitra momba anao fa mahaiza misaotra azy aza manadino ny misaotra an'Andriamanitra ny misalama de manana salamo fantatsikitsika salamo 3:100 maneho fisaorana an'Andriamanitra fa raha misy teny miverimberina mandrakariva ao amin'ny salamo dia fitaomana ny olona hisaotra fitaomana ny olona akasitraka an'Andriamanitra ny toetrandro iainantsika ankehitriny moa ry havako dia tsy de tena manome toeran'izay hoe fahaizana mankasitraka zay
tsy de tena hitatsika mitoetra ny olona kehitriny loatra no hoe mahay makasitraka. Ny antony a de satria tsy nitezainao am'izany, satria nitezaina tamin'ny antsoa hoe individualiste loatra ny olona, ka heverin'ny olona ho droany ny zavatra rehetra tao aminy. Heverin'ny olona fa zony a ny zavatra rehetra eo aminy, hany ka adino ny Andriamanitra. Heverin'ny olona fa zony ny salama, zony ny manana rivotra madio, zony ny misotro rano madio, zony ny misakafo tsara, zony ny manao akanjo, zo ananany tokony mianatra, manam-pahalalana. De izay zo zay mandrakariva ny voatsindry de adino hoe zany zo zany ange tsy tonga ho azy. Ahoana moa nanao rivotra marina fa manana zo, manana iaina amin'ny rivotra madio, isotro rano madio ianao, fa iza moa nanao ny rano madio, iza nanao ny rivotra madio? Andriamanitra. Fa satria apetraky ny olona ho zo daholo zany rehetra zany de zao adino ny misaotra. Na de io karama io a de mety hoe tsika manao hoe zoko ange mandray karama satria niasa, de adino fa avy amin'Andriamanitra ange ny asa. Adino fa avy amin'Andriamanitra. Ianao mety hoe zoko ange ny miriary malalaka eto amin'ny fireneko e. Eny tokoa, zonao zany. Fa iza nanome anao an'izay zo zay? Io le nitenenan'ny tompony maka tamin'ilay lehilahy manao hoe raha alana aminao ary zonao io anio alina de ho aniza daholo zay zavatra noharianao. Le afaka malala aza variana mieritreritra ny hoe zonao satria niasa ianao de nahazo an'izao, nianatra ianao de tafita am'izao, niezaka ianao de sambatra manana zavatra ohatr'izao. Fa aza donona hoe tsy avy aminao rery zany, satria tsy ianao rery akory ny miasa mafy eto amin'ity tany ity, tsy ianao rery ny nianatra mafy, fa misy olona nianatra mafy any, misy olona niary tory any, misy olona any amin'ny roa maraina efa mifo, misy olona any manao zavatra be de be fa tsy manana zay nanananao, tsy sambatra am'izay fahasambaranao, tsy miaina am'izay iainanao, fa izao satria ianao tian'Andriamanitra fotsiny. Tsy tian'Andriamanitra akory reny olona reny, fa satria ianao tian'Andriamanitra de mahay zara misaotra azy. Tsy hoe Andriamanitra azonao ny antegana fotsiny zany Andriamanitra ry havako, fa Andriamanitra zay azonao atsoina amin'ny fotoana rehetra. Tsy hoe Andriamanitra azonao iantegana fotsiny izy, fa Andriamanitra miandry fisaorana sy fankasitrahana avy amintsika mba hananantsika fo matoky azy. Hivavaka sika. Tompo ao misaotra anao zay am'izao farany herinandro zao sahady. Misaotra fa tianao faranana amin'ny fisaorana ny herinandronay, faranana amin'ny fisaorana ity volana fahaenina sahady amin'ny taona ity. Misaotra Tompo fa momba anay ianao tamin'izay enim-bolana voalohany zay. Nanome anay fahasalamana heri-tanjaka, na tena nelanelan'ny teny ariny rofin'aretina, na tena nelanelan'ny teny ariny zavatsarotra mety mpahazo amin'ny maha olombelona, de tsapanay Tompo fa momba anay ianao. Nono natao amin'ny tokantranonay, nono natao amin'ny fiainanay, ny tantananay. Fisaorana Tompo no entinay maneho voninahitra anao, fisaorana fa famindrampo ianao. Ary ny fisaoranay de manambara ny fifonanay koa am'izay mety honam-palahelo anao nataonay tamin'izay enim-bolana lasa izay. Mamelà ny elokay am'izay mety ho fitavoza avy anay, mamelà ny elokay amin'ny tsy fahatanterahanay, fa meteza Jesoa anapaka mandrakariva ao am-ponay, hanananay fitiavana sy faharetana amin'ny fanomponanao. Jereo Tompo ny tokantrano tsirairay, jereo Tompo ny isam-pianakaviana sy ny isam-batan'olona, jereo amin'ny indra fonao izany. Ataovy matoky fa Andriamanitra momba ny mpanomponao ianao, Andriamanitra tsy mandao ny mpanomponao, fa ataony kosa ny mpanomponao ahisaotranao ny amin'ny zavatra rehetra. Dia monenao aminay Jesoa amin'ny alalan'ny fanahinao hatrany. Amen.